Anio alahady fa enina jiona taona raiky amby roapolo amby roa arivo. Alahady voalohany manaraka ny trinité ary koa alahady voalohany amin'ny volana jiona ity. Izay ivanjinatsika hoe hevitra vaovao manao hoe hamorenana ny maha-kristianina ny finoana. Fampikoavahana amin'ny faharoa koa izao fanompoana masina fampiarahantsika izao. Omanitsika ampelantanana raha malala ny salamo fahaefatra amby valopolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Salamo fahaefatra amby valopolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Ny andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Ny fanefinoana lahana voalohany manambarantsika ny finoana an'Andriamanitra. Ny diakonina sy fahajanty kosa no manatanteraka ny asa fanompoana mandrika izao fampikoavahana izao. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny ankehitriny sy taloha aloavy ary avy amin'ny fanefiko izay aloha sy fiandrianany. Amen. Dia tsika rehefa malala hitsangana hisaotra samy voninahitra ary hamalaza Andriamanitra. Desika iariveny na mpanao salamo manao hoe endreny atsara-paharery mavana Ny foksy ny nofo miomban'Andriamanitra eny tsy mahita-trano ary tsy mahita-rano hianatrano izany. Eny anatara izay maro manjaka sy Andriamanitra. Sambatra izay mifefa-tranonao hiderana manatena Kristy. Sambatra izay namanokera avy aminao ao ambony lalàna. Amen. Amen.
isikely avao. Ry Andriamanitra raisy zanaka fanahy masina. Isaotranao izay no ny fitiavanao. Tamin'ny alalan'ny fitantananao sy ny fivimbinanao ny fiainan'ny fiangonana. Rehefa namakivaky ny loha ariky ny fahafatesana nandritry ny fotoana maro izay tsy nahazonay nanompo anao teto amin'izao tranonao masina izao. Andriamanitra, indro ankehitriny nentinao nivoaka ho amin'ny fitahina mahakritika tokoa izay ka tonga miseho eto anatrianao mba hidera sy hankalaza ary indrindra hanome voninahitra ny anaranao masina indray. Ho afeon'ny fanatrianao Andriamanitra izao fanompona masina ataona izao ary ireo fainao masina hameno anay sy hitari-dalànay mba hahatonga anay hiorina marina amin'ny maha-kristiana amin'ny alalan'ny finoana amin'i Jesosy Kristy tomponay. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery any no vanay vavakay. Amen. Petraka ny fiangonana rehetra. Iroso amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika mialohany amin'ny tondrana eo amin'Andriamanitra mitondra ny vavaka sy ny vaky-teny dia ataontsika ny hira voalatra efatra sy folo amby zato ny andimy voalohany.
raha eo indro efa malazo ilay ampiarany zonao ary Jesosy namarika nanao tamin'ny hoe manana finoanan'Andriamanitra lazaiko aminareo marina tokoa na zory milaza ny tendrombotsy hoe mifindra ka mianjelana ny andranomasina ka tsy hanahana ampony fa iny fatonga ny zavatra lazay dia ho azon'izany koa lazaiko aminareo na inona finoanareo amin'ny fivavahana sy andaparanareo dia minofa efa nandray nareo dia ho azonareo izany. Galatiana toko faharoa manomboka ny andiny farak ambin'ny folo ka hatramin'ny farak amby roapolo. Ary no tonga tamin'ny Antiokia Efasy dia nanolotra azy fanatrika aho satria hita fa nalatsiny izy. Fa fotsy mbola tonga ny sasany avy tany amin'ny Jakobo dia mialanina tamin'izay Krista ihany izy. Fa no tonga ireo dia niakakataka izy ka niala satria natahotra ny momba ny fahamarana izy. Ary ny Jiosy sasany koa niala niatsara velatsia taminy ka Barnabasy avy aza mba voataona fiatsara velatsia koa. Fa rehefa hita fa tsy nandeha mahitsy araka ny fahamarinana ny filazantsara ireo dia hoy izao tamin'ny Kefasy teo anatrehan'ny olona rehetra. Raha ianao izay tena Jiosy aza no manao tahaka ny fanaon'izay Krista fa tsy tahaka ny fanaon'ny Jiosy, nahoana izay Krista no terenao manao tahaka ny fanaon'ny Jiosy? Taranaka ny Jiosy isika fa tsy mba mpanota avy amin'izay Krista. Nefa no fantatsika fa tsy amarinina amin'ny asa lalàna ny olona fa amin'ny finoana Jesosy Kristy dia mino ny Kristy Jesosy koa isika mba ho amarinina amin'ny finoana ny Kristy. Fa tsy amin'ny asa lalàna satria tsy misy nofo amarinina amin'ny asa lalàna. Fa raha nitady ho amarinina amin'ny Kristy isika nefa ny tenantsika no hita fa mpanota moa mpanomponota va Kristy sanatria izany. Fa raha ny zavatra efa noravako sy atsangako indray dia mampiseho tena fa diso aho. Fa raha izao dia tamin'ny lalàna no nahafatesako amin'ny lalàna mba ho velona ao an'Andriamanitra aho. Voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana aho ary tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona taminahy. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ahy ka nanolotra ny tena hamonjy ahy. Tsy mahafoana ny fahasoavan'Andriamanitra aho fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana dia mahafoana Kristy. Kay masina Mapitsangana rehefa koa manaterantsika dia andiny faharoa amin'ny hira sy folo amin'ny zato tsy anantsika ny afatr'Andriamanitra ikony Pengataan Andriamanitra nanti ini, ada yang fakir ada sih.
eny azantsika nandray ny fampaherezana avy amin'ny tompon'Andriamanitra. Fa ny tenin'Andriamanitra rehefa izay fampahezatsika io, miarak'izay vakely mpamono teo amin'ny filazantsara araka ny Marka 7:40. Marka 7:40 ka ny tapany farany amin'ny 12 teny nataon'i Jesosy manao hoe manana finoana an'Andriamanitra. Manana finoana an'Andriamanitra. Haitsika ohatra hoe ilay populatsika malagasy manao hoe mihazo ny vanimpolakana fanandrino dikanjany izao amin'ny zavatra rehetra dia misy loharany avokoa, misy fototra avokoa ka miaraka amin'ny fahatsarana na ny fahatsokombanana izany fototra izany ilay zavatra eo amboniny. Tahak'izany ny azo mba to tsara ny lakana dia ilay tanan'ireny nahazo ny tsara. Fataka izany koa isika rehefa raha tiatsika ilay olona trano tsara hanana trano mahafinaritra dia mila manana fototra tsara tsika lalina, fototra vaky no fanao azary ny tombomaty zany. Dia tahak'izany koa ny fanabeazana ny tanora. Raha tia ny tanora manana maizy azy tsika, tsy tahita kolontsaina tsika dia tsy maintsy misy fototra andrena an'izany dia fanabeazana tena mendrika. Fanabeazana fototra hoentsika izany tena ny zaza dia ny mbola kely izy ananany tena sotoavana kristiana, sotoavana malagasy. Dia tahak'izao tsika kristiana rehefa azamba teo no hevitra izay mpanjitsy amin'izao volana jona izao dia ny hoe anorenana ny maha-kristiana ny finoana. Izany hoe zany fototra ny maha-kristiana tsika ny fanatsika finoana. Fanifantahia dia izao manao hoe finoana manamoana moa zany ary finoana toy iny dia Jesosy mamaro zany hoe manao hoe manana finoana n'Andriamanitra. Voalohany tena rehefa ilay finoana resan'i Jesosy dia finoana fa Andriamanitra irery no loharano fitahiry. Andriamanitra irery no loharano fitahiry. Manana finoana ho Jesosy. Jesosy tsy miandatra. Jesosy tsy manao teny fanamatanaza. Fa baika mihitsy no meny Jesosy mpianatra mba hiantorana sy hateherana amin'ilay tsy tamaso kanefa miasa sy mahenika ny mpiainana. Baika no meny Jesosy mba hiaterana amin'Andriamanitra ilay tsy voafetra. Tsy olombelona voafetra ihany fa Andriamanitra kosa ilay tsy voafetra ary afaka mamany ny hitahitany rehetra izay mila vonosy. Tahak'izany no hibakiana Jesosy mpianatra mba hiaterana. Asehony Jesosy tsara fa Andriamanitra ihany koa izy. Ka maha-Andriamanitra azy dia nomen'Andriamanitra ray fahefana feno izy amin'ny zavatra rehetra, amin'ny zavaboary. Ary izany raha koa no nataony teto mialohan'izao fanontaniana nataony teteza satria rehefa nandalo amin'ny aviavy Jesosy mialohan'ny herinanomasina ka nahateraka volony taon'ny aviavy izy dia nanosona an'ilay aviavy. Ka eto amin'ity Marka 7:40 ity rehefa nandalo koa Jesosy ny mpianatra dia nahita ny aviavy tena malazo. Aka zany mantetera teny tamin'i Jesosy. Jesosy dia rehefa ilay aviavy amin'izonao io fa may izy nasehony Jesosy rehefa. Fa manam-pahefana feno izy amin'ny valiny toy ary amin'ny alalan'ny teniny no mahary na ihany koa tsy mampahary ny zavatra. Ny mpandinika soratra masina rehefa dia milaza hoe ity fahazakana ataon'i Jesosy ity tamin'ny alalan'ny teniny dia tandriny ny fivavahana Jesosy. Ny Jesosy masina rehefa nanao fivavahana dia tena fatrapahana izany marany. Ary rehetra tsara toa ny boky Galatiana rehefa fanomezantsiny teo amin'ny mpianatra satria fatraparana valany izy ireo. Ary fatraparana valany izy ireo dia adiny ny tena foto-zavatra dia Jesosy Kristy izany. Ary izany hita rehefa nanomezan'i Jesosy tsy azo hoe manao hoe manana finoan'Andriamanitra. Fa tsy hovariana fotsiny ihany amin'ny fanarahana lalàna tsy mamoaka an'Andriamanitra, tsy misy fahalaovan'Andriamanitra. Fanambarany Jesosy fa fivavahana tahaka an'izany dia fivavahana tsy ahitana vokatra satria tsy mifanaraka ny finoana sy ny atao. Fivavahana tsy matahoaka an'Andriamanitra ary tsy manome voninahitra an'Andriamanitra zany manadino mihitsy
Jesosy fandehanatra. Koa raha miteny Jesosy hoe manana fonan'Andriamanitra dia baiko fotsiny nomeny Jesosy. Baiko nomeny Jesosy mpianany mba hiverena amin'ny tena fonanany. Entena amin'Andriamanitra ilay tena manakely sy miaso amin'ny fiainana sy eo amin'ny zava-boary manontolo. Ny Andriamanitra mahavita ny zavatra rehetra hatramin'izay tseritrerety ny zanak'olombelona. Misy fomba fiteny hoe manazay teny vahiny sy aroso hoe ny lalana rehetra tonga an'olona. Fa tsy voatery marina izany lalana finoatsika kristiana. Tsy ny lalana rehetra no tonga amin'Andriamanitra sy ny fansakan'Andriamanitra. Mazava teny Jesosy izany lalana sy fahamarinana arak'izany koa fitahina. Tsy misy lalana maro, tsy misy fitahina maro. Fa Andriamanitra ilay ihany voarano fitahina. Ilay teny dinitsiky izany dia misy teny fiteny mazava ny fiainana ankavanana Andriamanitra tsy miazo tsy miankena. Dikany dia zao eo ihany fitahin'Andriamanitra nandakotsika anao izay maninona totsika anatin'ny rano. Tosony Jesosy izany fa Andriamanitra irery ihany io arano fitahina. Izy irery ihany no tompo sy Andriamanitra izy ihany no mandeha eo amin'ny fiainana manontolo. Fa ny zavatra fahateny Jesosy sampam-piainana dia izao. Raha miteny tompo hoe manana fonan'Andriamanitra ianareo dia teny Jesosy ambarana izany dia izao. Hafa ilay fonambarana Jesosy. Raha mamaky tsara manao ny fatelo roapolo tsy rehetratsika fa io ilay resaka hoe finoana mahafindra tendrombohitra. Finoana mahafindra tendrombohitra moa teny Jesosy lazana amin'izany. Ilay finoana izay anarana izany dia tsy finoana atao any trano akory. Tsy finoana avoaka rehefa misy zava-tsara akory. Fa finoana miasa trano. Ary tsy vita hoe finoana miasa trano fa finoana izay mitombo. Ani kita sama-sama Jesosy bermaksud bila mana semua kata macam itu kemarin bila mana semua pada Yesus berkata bila semua semesta bila semua sediaan dijajan itu di semula zina ada semula zina untuk menghias kafanasa diri asal itu dari sesuatu yang bila itu semua jalan sekarang berapa kemarin itu aku sesuai pakai uang finoana dibilangnya tim Kristi. Arti pemilah tim Kristi dan Yesus adalah siapa siapa. Makin sekarang berjari jelas kapan saya. Yon perserangan sekarang bisnis. Ayun di senafasya yang setiap sama memang pengetahuan visi itu akan sifat kalau aku dari itu kan berbeda maksud itu langsung masa sekian nanti kita jadi namanya sekali satu pasangan saja mana sentin ada siapa kata kita yang saya dan itu nanti waktu ini namun kita tapi lah aku itu nanti mata itu tapi lah aku siapa orang saya itu nggak sama sih itu nama Kuna diri sekarang yang Yesus Kristus panji orang tadi sekalian itu yes ada apa sih kita lakukan mobil tahan bola kami faham itu bola Aprilia fungsi amtiar itu pun itu sangat fungsi saja akan tidak ada hukum mana ya kalau itu ni fiana sebelum nanti Kristian pasti ada fiana. Ada dari selama ini kan zaman pertama sekali. Pasal pada Yesus zaman itu balai akhir zaman kemudian Kristian itu bisa. Bagi kita orang yang ada istilah itu yang dipercayai. Lambat itu Paulus ini cepat senang sekarang kemarin yang misalkan kepada Yesus buat jadi sesuatu memang sama kecil itu yang kalau orang ini sudah berdoa misalnya dia bilang kata sahaja bilang kata sahaja artinya itu nanti ada kata kaget itu tidak sekian dia yang berdoa sama orang kata sahaja Kristus masuk itu masuk sih orang kata jadi pada zaman kata sahaja rumah tugas jangan rumah tugas ini biasa untuk sudah fa
tahaka izany koa le fomba ampianarana izay fa andeha zava-dehibe araka makataka tsy zany no tena zava-dehibe mihitsy fa ny tena zava-dehibe amiko dia zao ny mitady mahasoa sy ny mahatsara sy ny manala fa mila milatitra dia ny tenin'Andriamanitra sy ny fampakavanazy ary ny soanao ataka ny tobe izy na dia zavatra tsy azo ny saina zanak'olobe rehetrarehetra na sain'Andriamanitra tao any maina be lanitra milamy moana manao samy fiarina va moana tidina ny valony biby isan-karazany fa na dia tahaka izany dia nakafo ny tenin'Andriamanitra no dia tahaka izany koa raha matiny Jesosy iainana fiainana atonga azy ivelona amin'ny tenin'i Kristy akafo ny tenin'i Kristy fa izany mahatonga azy amin'ny fonina mitonga sy matanjaka ka tsy anana fotsiny any amin'ny fanatahana fa hatsiaka ny tena zava-dehibe dia ny fiainana ny tenin'i Kristy ny tena zava-dehibe dia ny fankatoavana ny tenin'i Kristy ny tena zava-dehibe dia ny miaina amin'ireo toteny sy fampianarana izay ratovina avy amin'ny tenin'Andriamanitra reny fa rehefa amin'ny tenin'Andriamanitra ny mpino iny tahaka ny trano tsara fototra izany rehefa amin'ny tenin'Andriamanitra ny mpino dia tonga velona ny fonanao anatiny tonga mitombo ny fonanao anatiny ka izany fonona izany no ahavitana asa lehibe mihoatra amin'izay eritreretina any dia moa zao dia men'Andriamanitra asa lehibe eo ny fiatorantson'Andriamanitra amin'ny fiaraha-mivavaka eo koa ny asan'ny fiangonana maro fampasoan'ny fiaraha-monina ara-tsy-fiaraha-monina afaka rebolana tsika dia ankarazan'Andriamanitra sy fona-bavaka ny asan'Andriamanitra ao anatin'ny fitovokatra izany tadidiana ao anatin'ny finoana miasa finoana velona finoana mitombo fa zao tsy amin'izao vavoreny koa miaraka samy amin'izany aza mijery ny zava-misy any ianao aza mijery zay mampisiko anao aza vaina mijery zay raha-kopetakory any fa mitombo Jesosy fa rehefa mitombo ny finoana anatinao omeny tompo anao amin'ny fotoana mamety azy mizava-vaina mihoatra no zay eritreretina satria le finoana mitombo tsy ahavitana asa lehibe any fa antenaina zava-dehibe any hoavana ngefakerako ianao zany rehefa tena miona amin'ny finoana mitombo amin'ny finoana ianao dia afaka manatena zava-dehibe amin'Andriamanitra ianao azombatona zay Jesosy rehefa makataka amin'ny fivavahana nareo izy dia minosary tahaka nefa mahazo afaka manatena zava-dehibe ianao zany raha tsy eto tany any zany fa ny Andriamanitra ko asanao miaraka zao tenin'i Kristy zao zao baiko mitombo zao na inona na inona mampisiko zava-tsara zay anaovantsika zay mety manamafana azy ika mibaiko fitany koa manao hoe manana finoan'Andriamanitra dia n'Andriamanitra hoe mivomarika amin'ny farany kosa ampioza tsika ny finoana tsy ilay finoana mianahana tsy ilay finoana misarasara fa ilay finoana miasa sy mitombo manaka rehefa entiko anaovazan'Andriamanitra ho azy ny voninahitra Misaotranao izay fa tsy nafilinao anay nisitraka sy nisitrakonao Andriamanitra. Misaotra indrindra Andriamanitra fa tsy diso anjara teny fiainana avy aminao izay. Voky zava-tsoa avy amin'Andriamanitra izay rehefa nozarainao teny fiainana dia niafatra lehibe roa zay milavanay tamin'ity an'ity dia ny hoe manantan'Andriamanitra fa Andriamanitra iray no mbola mampitany
manana fonan'Andriamanitra ka mitomboa amin'ny finoana fotapava ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra, raha mandinika izany teny izany koa dia mahatsara menatra satria mitady zavatra hafa ivelany ao amin'Andriamanitra izay miazakazaka etseo izay mitady famonjena hafa ankoatra ny famonjena Andriamanitra fanazava amin'ny teninao ampoany teninao fa ao aminao ihany soa ho any tenina. Makasitraka ihany koa ny amin'ny fampaherezana fa hainy teninao ihany no azone fiainana tao anatin'ny fankatoavana amin'ny alalan'ny fitomboanay finoana Andriamanitra hahatonga anay hiorina marina amin'ny finoana Jesosy Kristy ho hita amin'izao tontolo izao fa zanak'Andriamanitra izay. Andriamanitra tomporainay ndreto izay miankoka tanteraka itampony fitazazan'i Jesosy Kristy mitondra mambavaka ny fiainanay indrindra ireo kristianina izay manotrika ny lohany etoatrianao, ireo kristianina izay manaraka izao fampikoavana izao any atokantrano. Hitanao ny fiainana isan-tokantrano isam-batan'olona ny tsirairay avy. Jereo ary amindroao manakariva izay. Mitondra vavaka izay mandro tsy salama any amin'ny mpokary ny atokantrano ny sehatra maro samihafa sy trano izy rehetra ray avy. Atan'izao izay rehetra kivy omeo fifaliana izay rehetra ory sy ketraka amin'izao fiainana izao. Ajoroany fiangonan'Andriamanitra satria fotoana ijoroany fiangonana vahaolombelona tokoa izay. Andriamanitra tomporainay tonamavaka izay ny fiainan'ny mpitandrina ny anakary mitondra izao fiangonana izao. Ampahereza izy ary ny fifaliana andrakariva ny ilaina amin'ny mpitandrina azony matanteraka ny asanao ny fahasalamana dia nao hifantana sy hivibina ary trotro izany mpitandrina ny anakary izany. Mitondra vavaka izay ny fiainan'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara. Entinay ambavaka Andriamanitra ny soda lehibe tanterahiny amin'ny volana aogositra ho avy izao any Sambava. Raha sitraka ao Andriamanitra dia aoka ho tanteraka soamatsara ny izany ary ianao no handamina fotoana rehetra ampalery ny filohan'ny JKM ny prophète Philippe ny komite rehetra eo mpanaterahana izany soda lehibe izany. Jereo ny sodam-pahamitany ny safitandremana mba hamonto ny filazantsara tokoa amin'ny teny Sinaia. Andriamanitra jereo ihany koa izao firenena malagasy isan'izao. Fantatra hoe hivalana aretina. Andriamanitra tompony teny farany fa tsy ny aretina fa ireo Jesosy ihany tompony teny farany afaka manasitrana ny aretin'olona maro ary afaka manafona ihany koa izany balanaretina izany izany mosina izany. Andriamanitra mamondrafa amin'ny vahoaka malagasy rehetra ataovy mahay mipotika eo ampotsika ny Jesosy Kristy ny vahoaka malagasy rehetra mba handray famonjena Andriamanitra. Jereo ny mpitondra ray mamondrafa amin'izy ireo mamelany izy ireo. Andriamanitra maro ny fanomena sy ny fikasana ty anatinay ianao tanteraka izay rehetra mahasomatsara koa indreny izay manomitra vavaka entinay potsika amin'izay fijaly Jesosy Kristy amin'ny alala tsy vavaka magnina ampiarahana izao ho miloana Andriamanitra. Misaotra indrindra raha fa Andriamanitra mpihely vavaka, Andriamanitra mahafantatra izay mahasoa ny fiangonana. Na dia tsy mangataka izay dia fantatra ao ary rehetra lavitra noho izay angatana sisy ny fanereny sahady no anambinanao anay.
indrindra nampafakoheriny amin'ny vaovao-draisa. Ivavaka Jesosy dia temboninay mivavaka-nampianarana ray izay tanitra. Wamasina ni binadamu tonga dari panjatan atau dari sisi tertentu itu tentang binadamu. Dewan yang asal sahaja alam melalui karena melalui sisi pertama ada satu yang pertama manfaat yang beras anu panjatan sendiri ada naik berkesan. Ketika kita disana anak-anak manusia Kemudian di panitia apostol kita para guru anak-anak saja di Indonesia mana minuman memang ada stupan dalam kesempatan hari ini sesuatu kita melakukan kunci sentuh apa yang masuk akhirnya mari di sini bicara pada kunci akan ini tentang insan pertama akan menikmati deve trabalhar para isso. A dele pensar em cima. Informação de pessoa. Informação. Salam para o usado do Wanda na minha nazi. Para o uso de tanto, a leística, a letra de ouro. Para a igreja, a leística, a nada de livro, a leística, a nada. E para tu era na primeira, a resina, a unir, a luz, a sul, a organização, a organização, de que se me conectar na nossa Hari sahabat Malaysia, maka sekian ini kami coba awalnya Tuhan. Dia ketika awali sera-sera di Facebook si YouTube. Para kasih ada ada sama ikhlas putih. Kita dinamakan ketika dan Malaysia yang ditawarkan sekitar tanah perjalanan dengan sekolah nama dan Filipina adalah bahasa Indonesia Nusantara dan Nusantara ahli semapana sudah kali pun Zambia tahu sampai dengan berkesan dan terkait konsis seluruh rumah karena sampai dengan musik dia satu surah Warsau Manungkan misi dua Malaya atau ni bulan terang. Isi putih si pembiaran biasa si perpaduan. Macam ini terkena apa? Sendirian juga amat depan.
Riala arak'izay tany fampatana dia ambotaona raika ambin'ny no feno telopolo taona ny seminera Ambatondrevanja ary feno roapolo taona ny nasa efa-mizazavavy azy. Ny fankalazana io dia ataony sabotsy ambin'ny jona raika ambin'ny roa arivo ka kisy ny fampivavahana izay tanterahana ao amin'ny andriana Ambohidrantely manomboka ny sivy ora maraina. Izy fametahana takela-bato atao ao amin'ny chapelle seminaire ary isy fampiratiana sary ihany koa. Sahirina fantsangavato izao fankalazana izao dia ny fanariana sy fanatsarana fotodrafitrasa eto amin'ny seminaire. Koa amin'ny sabotsy ny fototsona io andraisana izay fototanana ravola na ara-taonana na ara-kasa avy amintsika rehetra. Azo atao ihany koa ny manandray izany amin'ny sampana manga fede. Université Juliana Ravelo. Nisokatra manomboka ny alatsinainy fahafitonjona ho amin'izao ny fiverenana sekoly ho an'ireo mpianatra manome ny valam-pifanana eto anivon'ny Université Juliana Ravelo Ampandara. Mbola misy ny fandraisana mpianatra mari master informatique gestion communication multimédia ka ny fitombesolojona raika ambin'ny roa arivo no manomboka ny fianarana. Declarare la filazana manzo. Avevuna si fanatenana sangamatena mati, mukatansanareu, kanimalanai, ki firina angemanui, terumane ni kalaka katela di fuortegi, tani tari Franza le taribari, ni bakutona le totani. Univatumi alis angemanui rasuantanari, ni avani telefotura de tanto, si fora sapatara, telefotura davvero. Inutili devo poterla nella riserva Monopolo aprire la Monopolo Silveri, mi si cabina della ricerca fa l'accia della mia sanfredona. E per la ragazza la frontiera mentre la casaco di paesi di Finuno. A Finuno si catenana la pena mati, non catenana la reu, fagna la lei, la rimamunzi, la lei la shosha, e immagini nella sinelli che si deve fullo a qui, le canitaie, una tuttora, e portare unizzati, la sua mano di su Samora, di sanare la rimamunzi nella dimena fanisena, di rendere una su Florence, di raffusare la su Florinda, e di sé, e nella Cuanni, di nella campagna, la sua mano parlato si ancia nella dave. Negli ultimi devono piacere che la passaggiata viene in una casa nella sinelli si deve furbo a qui. Lì la bambina devono fare anche una per essere cena mattina. Arriva di cercata la faccia un po' di fianco a qui. Usi pensante di si sotto la tassi sopra il viso. I tagliati nel salo, la tatera che mi sono casato, di tagliare di fumuna. Infatti la sua mano su saluta, mi sanare nella mattina con l'estima, direi che non ho sufficienza di lavoro da lavoro fuori di sé, mi regalo anche per la tua padre che non aveva più, e mi hanno appena deciso si fa strada a fine, mi regalo il fantasmati, di nulla, di buona, di sampana, di chiamare la mantolo, tanto che mi hanno appena con una si fa paesana, tanto che nella maniera che non si valena, Lucas George, di solito fussi la sera, alle mancia, ma anche la sola di lì, a mani fissi andare. Somana, mi fai la pellicola, dopo la sua Battista, la Chino, la Nazichiase, i sei umani, le dopo che la sapete, ma le sono che una ripetuto di una volta della sua quasi nella casa, alle mancia, ma anche la sola da lei, ma di Andrea. Di bambina, potete una mattina di partita, ma lei non riuscita a fare la e alcuni si hanno capito. Somana, di più un po', di fare la cena di te comparire di una campana che si lascia da lei, talmente di mangiare di dotter,
Ramanandresa janvier dia nalaina folo taorina sy namery fianakaviana manontolo. Nalona fonay zany ry ala nakanelana fisaomana telo sy fankasitrana anareo. Andriamanitra ne famafy ny famadinany fampapetrana fianakaviana ihany koa dia tafita ary fianakaviana dia nametraka sararafitra. Amin'ny finoana ny sangarantelo maty no fandraisana anareo fa nivady ireny ny zandry mamalay ary ny ansorako be fa namorina fa ny manamina ambina dia nivandry ny talata raikambifolo eo amin'ny taraikambifolo taonany no nivady ny rakobe makenaina ny zanany hasinerina toloina ivoaina etanina amboarana iranina ravaka nireka aminy dia misomamy frontiany nadavy nireny rakobe Hollande nireka amivadiny rakobe Ontso nadavy ny fianakaviana manontolo ny nofiny efa voalerina tamin'ny zoma efatra ny famangina sy fampiretana fianakaviana dia efa tanteraka ny fiangonana ihany koa ary ny fianakaviana dia nametraka sararafitra fametrana ny asan'ny fiangonana. Amin'ny finoana sy fanatenana ny sangarantena maty no fandraisanay fa ny nalalanay Rabefary Alatina Lydia dia natondra rodany aminy tamin'ny fadimy-folo ny volana May efatra ny vahiny sy ny amin'ny dimampolo taona telo atany. Ho ny vadiny Ramavomay Nositantona, ny zanany Ramavomay Nositona sy miaraka Manavahary, ny zakony niraka aminy Ratsitandriamanana Mantrareo Manavahary natako amin'ny vadiny Ramavomay Nino sy Amety Ramavomay Persona sy Bakoly Manavahary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny efa voalerina tamina sabotsy fadimy-folo May. Ny famangina fiangonana fampiretana fianakaviana dia tafita ihany koa ary ny fianakaviana dia nametraka sararafitra. Izao anay dia manitra nafiverananay ny ampanalanay dokotera ny Androso sy ny Rarinivo ary navelan-tokona dia nanantena Daniela Marie Danilimany ny tasy folo ny volana May. Ho ny zanany Andriamanantena Miansa Federana nireka aminy fa Miandroso Sabrina Mission Mianadavy nireka amin'ny vadiny Ramasimana Jean-Marie Raphaël Mianadavy ny fianakaviana manontolo. Ny fandevenana dia fampanterana ny faharoapolo ny volana May. Ny famangina fampiretana ny fianakaviana ihany koa dia efa tanteraka ary ny fianakaviana dia nametraka sararafitra fanomezana ny asan'ny fiangonana. Selama nirahasa fantatra. Makasika ny fiainana raha volana fiangonana indray tamin'ny volana May lasa teoria dia izao. Eo amin'ny miditra 703 000 eo amin'ny boka faminao 782 000 ariary neuf. Manatoa faminao 87 500 ariary neuf izany ny boka ary efa tantara izany tamin'ny volan-tanana tamin'ny volana aprily dia 18 714 221 no antanana tamin'ny farany volana May lasa teo ka ao anatin'io dia 6 299 864 ariary 57 ny fampandehanana izay raha jerena ny fampiasana ny vola zany fampandehanana dia mety mampitatsika eo volana eo ny amin'izay fandamina sy azo iarana. Zay rehefa nanirana azy ary malaika fiperantanana dia ao an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Para menjalankan rehetra amin'ny fianarana veninaritra fanjena sika ka karoana totran'Andriamanitra. Koa isaorana ny Andriamanitra Ray Jesu Kristy tompontsika izay mitay antsika tao Kristy amin'ny fitahitana rehetra amin'ny danitra.
tonga fotoana fanentanana ara-pahasalamana isika rehetra. Hoy ny teny soratra masina. Ary na inona taonareo na miteny na miasa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany, ka mitsaora an'Andriamanitra iray amin'ny alalana. Kolosiana 3:10-15. Ry havana, mbola ao anatin'ny amin'ny ara-pahasalamana ankehitriny, marina nefa fa tsy ny Covid ihany no aretina misy sy mahazo ny olona, fa misy koa ireo aretina miseho vokatry ny tsy fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana. Andeo mentsika loahevitra ity fanentanana ara-pahasalamana ity, izany loahevitra izany, lohateny izany dia ataontsika hoe ireo fepetra ara-pahasalamana ho an'ny mpino kristiana. Ireo fepetra ara-pahasalamana ho an'ny mpino kristiana. Maro koa ireo fepetra tokony arahana fa ny olazaina amintsika anio dia ireo izay tokony arahana, ireo izay misongadina indrindra. Voalohany amin'izany dia fahadiovana. Ny fahadiovana no ara-pahasalamana no teny rentsika matetika. Tsy ny tanana ihany no diovina, fa ny vatana manontolo koa. Ny vatana manontolo mety hokatrany amin'ny loha, hokatrany amin'ny tongotra. Ary ao anatin'izany koa ny fitafiana, ny tranonenana, ny toerana manodidina antsika, ny toeram-piasana, ny toerana ianarana sy ny rehetra sy ny sisa. Ary anatin'izany koa ny fahadiovana fo. Faharoa manaraka izany dia ny fihinanana ny sakafo ara-pahasalamana. Efa haitsika amin'ny mbaravangana daholo angamba izy ireny, fa ny sakafo voalanjalanja tsara, ny fandanja tsara ny singa eto, sakafo sahaza, sakafo voakarakara tsara, voadio tsara, karakaraina amin'ny fitaovana madio sy amin'ny tanana madio, ary sakafo haitsika ny mihinana azy. Hoe tokony hanarahoana isika amin'ny sakafo izay amintsika. Fadiana amin'izany ary ny sakafo mitondra aretina, toy ny sakafo be menaka, ny sakafo be sira, ny sakafo mamy loatra, fa izany dia mety manimba ara-pahasalamana. Fadiana koa izay rehetra fatatsika fa tena manimba ara-pahasalamana, toy ny misy garana, ny toaka sy ny karazana. Ilaina ny misotro rano. Ny rano sahaza ny olona iray eo amin'ny 1 litra ka hatramin'ny 2 litra sasany eo isan'andro. Ilaina ny mihinana voankazo betsaka sy mihinana legioma. Manaraka izany dia havana dia tsy ny sakafo ihany na ny fahadiovana, ny fepetra ara-pahasalamana ajaitsika kristiana fa io koa ny fanaovana fanatanjahantena. Tena mahasalama ny fanatanjahantena. Tsy voatery hazakazaka eny Mahamasina isika na eny Grada, fa na dia ao tokantrano fa dia mahavita manetsiketsika izao vatantsika izao. Tena mahasalama izany. Misy koa ny dia-tongotra dia tena tsara. Ny mandio koa dia anisany mampihetsika ny vatana manontolo. Aleo mba ilety miendrika antsika kristiana no natao. Ho an'ireo izay manana aretina manokana ka mihinana fanafody dia entanina izy ireo mba hanaraka tsara ny fihinanana fanafody, hanaraka tsara ny toromarika amin'ny mpitsabo. Ny mpitsabo ihany no manome toromarika amin'ny fanohizana na ny fanajanonana ny fihinanana ny fanafody. Sahiry avana manontany mpitsaboanao amin'izany toromarika tokony izany.
ho an'ilay izay tratra tsy fahasalamana kosa mila manatona toeram-pitsaboana isika fa diony manao dokotera tena eny amin'ny farmasia any no mividy fanafody. Mbola manatona vanim-potoana an'irina koa isika ankehitriny nanaova akanjo mafana, sakafo mafana nohanina, halemo ny ranomangasiaka. Tsy adinontsika koa nefa mifepetra rehetra isorohana ny fiparitahan'ny aretina Covid -19. Ny fanasana-tanana, fampiasana gel de défense, ny fitondrana ara-baorona ary ny elanelana ary ny tasy. Ho antsika kristiana dia mbola misy mifepetra izay manavaka antsika amin'ny olon'izao tontolo izao dia ny vavaka betsaka fa izany dia mampahery antsika araka ny amin'ny efatra ka araka ny folo raika ny roapolo mandinika araka ny telopolo dia miambena ka nizava fa mahery ianareo ary ny fepetra farambola tsikely tandefa indrindra dia ny finanantsika ny tenin'Andriamanitra betsaka mba ho salama ny fitsika rehetra araka ny volana faefatra andimy fa roa amby roapolo. Ireo ny fepetra fahasalamana tokony arantsika kristiana. Ankehitriny dia maro ireo fikarohana ataon'ireo mpandika manam-panairana manam-porofo fa ny finoana sy ny fivavahana dia mampitombo ny hery-fiarovana ao tenan'ny olombelona ary mampiena ny fandehanana manatona matetika ny dokotera. Ireo avy ny fepetra ara-pahasalamana toy sy mianaratsika tino kristiana alahoely averavana. Fa izany rehetra izany dia ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ivelomany. Koa manaraka atao ny mazana mba ho amenina sy ny fahalalana mety tahaka ny andiana ny fanahinao. Man'Andriamanitra ireny ny voninahitra misy. Raha mihaino ny vaovao samihafa sy ariavana amin'ny mamanjery ary mampatra masika koa tsika amin'ny fiarahamonina izay misy antsika dia ny ankamaroan'ny zavatra enitsika sy hitatsika dia mampisainto avokoa. Dia misy anarana mety mahafaly kely rehetra tsy faneny dia mampisainto avokoa ny mpisaorana an'Andriamanitra raha amin'ity ity manome zava-mahafaly sy mahasoantsika ny dia ny fotoana zavantsika ny ao anaminy ary ao anatin'izany fisaintona ny famary fifaneny izany mampaheza nytokontsika manao hoe Andriamanitra maro sy eo antsika famonjy mora azo lemezy indrindra fa amin'ny fahoriana amintsika mpindra ny fahoriana ny fandiro-fireny ny fisiantona dia tsy tokony haketraka antsika sama-boman-kara manefy ny finoana ao anatintsika mba hitombo sy asa mandrakariva ka na inona izay mety zavatra mitranga dia mipindry mba miraviravitana fa vonona mandrakariva amin'ny asy ataona tsy mba tahaka ny olona tsy manan'Andriamanitra. Ny olona tsy mpino mantsy rehefa rehefa toy zava-tsapa rehefa tsy ampoizina iny izy fa miraviravitana tsy mahavita n'in'iny fa isika mpino tsy mahatahaka an'izao dia mampahely antsika ihany amin'ny asa manaraka amin'ny asa fivelomana izay sahantsika eo mivalina enina fa ny helin'Andriamanitra no mbola manehiny antsika ao anatin'ny fitandremana izay ataontsika. Mampahely ny mpianatra ihany satria ao anatin'ny vanim-potoana fandehanana ny fampianarana izao rehefa misy sady ara nefa manomboka manao fanadina dia mampahetsika rehetrarehetra nefa fandriamanitra tsy mamantao antsika fa olona mantsika mandrakariva izy momba antsika mandrakariva izy eny hatramin'ny fahoriana raha araka ny teniny dia mbola mantsika sy mitantana antsika indrindra fa amin'ny asan'Andriamanitra eto nefa ny fiangonana dia mampahetsika arak'izay nitain'Andriamanitra antsika tsahofa mpanome am-pivaliana no tian'Andriamanitra. Vehivavy tompo misaotra maro zahay manady misainto ary ny fiainana tany dia manana fahantenana ny finoana mitombo aty anatinay ny fanderesan'ny teninao sy ny fombanao na isanandro sanao beka fa ao anatin'ny fahoriana. Vavaka
Vasa Jesús wanita sebelum sarayanya atau mereka fikari atau mereka fokus adil sedikit panai rasanya kebangsaan rahasia kalau Trump nam bukan Trump ada yang bunyi cara kita tiru ada yang bunyi cara mana nama itu semua penuh saya cari Bapak saya Jesús wanita jadi itu orang akan difahami kebenaran itu Inisial itu adalah pemberian kepada dia nama karam belum buat seraya Yesus. Amin. Dah segera dengan yang saya ingin tujuan sana hasil buat pertilaan panjang penuh. Buat mereka kiri Yesus. Siapa firman bersama dia. Namanya sama dalam satu dunia. Kemana pertemuan kata Tuhan Yesus. Yang kami Yesus itu pun macam mana. Bagaimana saya itu. Amsyurna. Amsyurna. Amsyurna itu namanya amsyurna. Dia fan fitur dan belajar. Yang mengenai Yesus Kristus itu tiada lagi mengenai zaman Kristus. Saudara jemaat sekalian, perkenalan yang para figuras yang sangat saya nama Pandit Sikera bagi usaha yang berfungsi masih semua penting kan dipanggil oleh Sikera yang bermanfaat ambil rakyat Mira Fitza Irasia itu Sikera satu itu dia Fitza Irasia menjadi mata dalam Irasia
sy anzato dia dia faefatra manoratsika zoaratra izao. Amarana zao fanovana zatsika rehefa malala milohany tondrano iray amin'ny tanjona ny afaka sy ny tondrano dia ny hira dia sivifolo sy roanjato amin'ny telo fifazana no irantsika ny rehetra milohany afaka sy ny tondrano ireo fitsanganana no irantsika izany hira izany. Thank you.
tena kami sudah berputar dalam sesuatu kami. Ada memang tempat kami. Amin dan kami kita bersama dalam kami semua. Itu pun ada yang faham. Mungkin ada masalah. Kemudian salah satu. Apa yang kita kali ini masalah satu pada dari kita. Sekolah itu fikir dalam mainan. Awal. Kita dalam dalam zaman sendirian yang naik Terima kasih.